nangina tanteraka ny tenako satria voalohany aloha za tsy resaka politika tsy hoe fantatrareo ny antony fa ny antony dia zao tsy fantatro le Madagasikara tadidinareo ngamba fa 2013 ary latsaka président ary nieritreritra avy any Dubai nieritreritra hoe vitako manavitra amin'ny Madagasikara ohatra ny Dubai avy eo a tsy haiko le politika teto dia tonga ny 2018 niezaka ihany a fa rehefa tena dinihako dia zao tsy haiko mihitsy le politika malagasy fa rehefa dia nanapa-kevitra raha tadidinareo atao après-ny Covid iny a nandany roa taona izay mianakavy kely tety amin'ny Madagasikara miaraka amin'ny satellite zay a dia mianatra ny Natoville ny zanako dia lasa zay ny tety amin'ny Madagasikara satria tsy fantatray Madagasikara fa rehefa vitanay le 2 ans dia zay vao nanapa-kevitra niala teto Madagasikara ny antony dia zao zay vao fantatra hoe ny tena eto zany manome conseil amin'ny mpanao politika satria androany aloha nisitaka amin'ny politika malagasy a satria manana andraikitra ny a New York fa ny zavatra tiako ampitaina ny politicien malagasy da nafantara aloha Madagasikara olana anankitelo ny problème fandrarana eto Madagasikara voalohany a ny resa-bola tsy manana accès financiaire amin'ny fandrarana malagasy satria amin'ny vazaha daholo reo banque reo dikan'izay a na ianareo reo ary resaka même pas $1000 ny azonareo trosainao amin'ireo banque reo fa ny ambiny a zareo ihany faharoa ny tsena ny problème le tsena tsy nampianarina ary tsy privilégiena ny malagasy anondrana fa ohatrany hoe tsy maintsy mbola nitohizana ny système colonial teto a dia raha ohatra ka manao vanille nareo a dia iny vanille iny a tsy maintsy aterina amina mpanakarena anankiray farany any zavatra anankiray tena farany dia tsy mivoaka Madagasikara rehefa tiandrarano malagasy a rehefa tiandrara ianao mila mivoaka amin'ny Madagasikara mba mijery ary zay foana ny teneko ny passeport tsika io matanjaka be fa aza manaiky fitahan'ny frantsay nareo na mivazaha nareo hoe tsy rehefa mivoaka ny andafy dia nateo andafy Frantsa dia rehefa makany Frantsa nareo dia tsy mahazo visa milahatra visa itsy donc zany mandehany nareo mivoaka amin'ny Madagasikara fa aza lany fotoana mividy iPhone 15 afaka 10 taona dia tsy misy tsony tôbila mandeha amin'ny pétrole dia itsika tsisy miomana zany fa mieritreritra sy atsy possible zany fa tôbila be io ohatra mifakatsara io tadidinareo nisy mifakatsara pellicule dia rehefa nampiasa dia tonga numérique dia me daholo mipakatsara Kodak sy le mahiry tanina renireny hoe tsy possible zany fa mbola afaka mbola hoe tsisy heritaona dia mivadika numérique fa hita le Kodak sy Fujifilm azonareo le tsiko resa ohatr'izay io électrique io rehefa ho tonga ny électrique efa ny tômobile raisy hoe any Dubai misy ny pétrole fa efa 30% tômobile ny Dubai efa mandeha électrique reheto dia miteny fa be da be afaka 10 taona tsisy miresaka an'izany nareo mpanao gazety fa afaka 10 taona dia misy métier be da be maty anisan'izany ny dokotera mizonareo fa maniny satria hosolon'ny intelligence artificielle nadolona amin'ny fandidina ary izay no mampatonga ny hoe mila centre ray vaovao tsika mijery no avy na inona ady politika eto na inona problème eto amin'ity firenena ity na mosary tsika tsy maintsy misy aloha mijery no avy